Entina anamafisana sy anatsarana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy Japon dia voatazona ny anatanterahany filoham-pirenena fitsidiana amin'ny fomba ofisialy any Japon araka ny tatitra izay nataon'ny Premier Ministre ny Jeneraly Ravelonarivo Jean. Andao tsy ho elan'ny Madagasikara kosa ny masovoan'ny Japon Rei Osoya. Dia hojerena ary ny sary. Itony fiara-miasa eo Madagasikara sy Japon na dia andao tsy ho elan'ny Madagasikara raha ny masovoan'ny Japon Rei Osoya. Entina namafisana sy anatsarana amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta dia voatazona ny anatanterahany filoham-pirenena fitsidiana amin'ny fomba ofisialy any Japon araka ny tatitra nataon'ny Premier Ministre ny Jeneraly Jean Ravelonarivo taorian'ny fihaonana tamin'ny masovoan'ny Japon teny amin'ny lapamahazo arivo. Ny fiaraha-miasa ao mikasika ny fifandraisana dia no amafisina ary mbola misy ny fotoana andehanan'ny filoham-pirenena ary efa programme efa nisy zay mbola nanaovana jery-todoka teo fa tsy ho ela dia tsy maintsy ho tonga any amin'ny zareo ny filoham-pirenenantsika amin'ny fanamafisana an'izay fiaraha-miasa izay. Ny asa rehetrarehetra moa dia betsaka, na ara sosialy io, na ara ekonomika io, na ara mpijerevana ny fifandraisana amin'ny fampianarana sy ny karazany fa mikasika ny port moa fantatritsika tsara izy iny dia iarahana miasa amin'ny zareo io le serana tsambo ao Tomasina io. Raiki-pitian'ny Madagasikara ary tondra tran'ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny masovoan'ny Japon Rei Osoya araka ny nambarany. Je suis venu voir Monsieur le Premier Ministre pour la dernière fois, pour le moment, avant mon départ, ça sera en quelques jours, mais pas pour dire au revoir, mais pour dire à la prochaine, parce que, comme j'ai déjà annoncé en public, je vais rentrer au Madagascar en 2035, dans 20 ans. Mon cœur va rester toujours au Madagascar et on s'est convenu de se revoir en 20 ans. En tant que les hommes un peu vieillis peut-être, mais peut-être plus libres. Donc on va se voir en tant qu'amis. Afaka andro vitsivitsy dia andaon'ny Madagasikara masovoan'ny Japon Rei Osoya. Ny tiany fitsidiana farany tanterahany teto amin'ny lapan'ny Premier Ministre teto Mahazo arivo.